RN 95.2 manolotra ho atsika. Karazany bibiolona. Tantara no soratany Axiel. Maolitiana nomenjanahary, tolotry ny avo, miaro nomenjanahary, miaraka amin'ny Daniel, Kabanta Maeva, Andritavita Mikael ary Rafens. Nandra izy eo miaja somendrika, nandrindra ny lafiny ara-teknika, sarobidy tsy dia lahy. Anio ny fizarana voalohany. Finna ny mahavariana anao fa tsy hoanina ty lasopy ty sa mbola mamay loatra? Iny lavo miditra ny restaurant iny mahavariana ary vonjy ah. Lehilahy iza koa zany niary inona mataitra anao amin'iny? Hanomboka indray ianao sy ny asaro-tam-piaronao Olo tiako ve ianao ka tsy asaro-piaro ary Karinina? Iza ho azany lehilahy zany? Inoko, tiantsika manatona antsika ty fa ianao koa. Ohatray, to inspecteur Mahefa. Angam fakalala nareo? Mahefa? Zany marina. Tsy efa 10 taona mahery. Za antokory Karinina. Fa manahoana aloha ianao Sasy komisera efa niona sady ray asa raha teo. Salama tsara ry Mahefa. Veka ray asa nareo reto Miasa ao amin'ny komisaria iadidiko izy ka. Zany. Santo koa ary aloha ampahafantarina anao komisera fa ray fifina ange zay Samy avy any am-paratazana zany? Santo koa. Samy avy any am-paratazana sy niara-lehibe tany zay. Dia samy niakatra teto Antananarivo noho ny fianarana fa za moa tsy naharitra ela teto fa nanao ny fianarako tany Andafy. Ay ve zany momba nareo reto Tena tsy nampoisiko indray zany Nefa ianao dia saro-piaro ery teo. Oka morka. Nareo reto koa mampimbe anaka. Ndraso aloha commande lasopy koa fa miandry fotsiny ity ny servante ka. Ampiana koa ny anareo Nenao ihany re commandina fa nenay efa ampy. Tena tsy niova mihitsy Mahefa fa mbola ohatry ny taloha ihany ny fahitako azy. Mba anaovy lasopy spécial ray ange azafady. Noheveriko fa lehilahy iza ny nahavariana ny Karinina teo ka inspecteur. Soa aloha fa efa manambady inspecteur fa ratsy zany. Safotra ny asarotam-piaro teto aiza tsony ahy nahita vehivavy tsara tarisa ala amin'ny Karinina. Eno ary Mahefa, manahoana aloha very vadinao zay Firy izao ny zanakareo? Alama tsara izy fa vavitokana ny zanakay. Mirana ny anarany ary efa andray 12 taona izy zao. Zany Ary haingo izay ve mbola mipetraka eo akaikinareo ihany? Tray, miray fotorindrina mihitsy aza ange zay Iaingo sy vera nga mifakafo fa oatra ny re miara-mipetraka re mihitsy zay Ka samy sika avy any am-paratazana kosa ary ve dia fanary mbola andalo hitsidika anareo any ary raha malalaka fa tonga eto dako dia mbola be asa be re efa miasa eto Madagasikara ianao? Efa miasa eto ka 10 volana zay natongavako ary médecin chef amin'ny hôpitaly tsy miankina lehibe iray zay Tena mafana mihitsy ny resaka reto olona reto ary toy tsy misy mihitsy eto anatrihan'ny Karinina. Ary razoko tsara ange zany dia mifankaty anao sy komisera vonjy sa tsy zany? Marina ny voalazanao ka mifankaty zay ry inspecteur. Tsara kosa zany fa dia mirary soanareo aharitra hatramin'ny farany komisera. Misaotra zay rangaha dia variany ery Karinina mandinika ny inspecteur. Tamberina atao tsaiko indray fa inona sy Mahefa marina. Raha mba fantatrao mantsy ry Mahefa fa niontany ery ny foko raha vao nahitanao teo. Sambako mbola tianao Nahoana reny izao sika fomba miona indray. Ka eny ary izy roa lahy. Asandra
ato amin'izay ireny verantsika fa zava-dehibe sady mahafaly ay ny asa vitanareo a. Tsy mitsinona ary commissaire. Dia misaotra amin'ny zava-pisotro omenao fa mafy ihany ny opération natao nandritry ny 2 andro sy ny 2 alina iny. Tsapako tokoa zany ry brigadier Fano ary midera sy makasitraka anareo ny tenako. Satria indrindra fa ianao izay nitarika ny ekipa tamin'iny opération ny inspecteur Mahefa. Atsika rehetra mendrika afisaorana ka sambotra ihany ry jolana apiko ilay amin'ny fiarahamonina atr'izay. Vao 3 volana izay na commissaire taorina amin'ny fiofanako ary hitako fa tena efa zatra raha sy mahay daholo nareo ato amin'ity commissariat ity. Mahafinaritra e. Dia manantena nisondra grade koa ela koa zany commissaire. Efa ela ihany mantsy na brigadier ako. Zay indray raha fansy ny fisondrotana grady. Ka marina zany fa aza imezana kosa inspecteur. Eny aleo fa hojerena manokana ny amin'izay fa aza manary ianao ry brigadier Fano a. Kanefa miankina amin'ny zala ambonao ihany ny fanapahakevitra momba an'izany a. Sangy misaotra anao sady a commissaire Vonjy a. Tena Vonjy araka ny narinao tokoa nge ianao ary hoavitra amin'ny madinika toanay manana anao e. Aza dia mampime brigadier Fano a. Hitako marina nge zany. Ohatray permission vetivety fa misy anso ity commissaire. Eny ary permission accordée inspecteur. Tena iaingo ty miantso anaty fa misy inona ary. Allô? Salama fa ahoana izay ry iaingo a? Maninona tsara hoe ry iaingo? Tena marina ve zany? Ndray rery lanitro. Zao dia zao ihany a dia ho avy ihany ka. Fa misy inona inspecteur? Tena mialatsiny commissaire fa tsy maintsy hody zao dia zao. Fa misy inona e? Eno a? Inspecteur! Inspecteur! Tena lasa izy marina. Fa inona koa raha nazo any inspecteur Mahefa vetivety eo e? Indrisy ry izy mianaka. Dia maty ny vonoany tsy matao atody tokoa mankonareo a. Maty ny vadiko ry iaingo. Maty koa mirana zanakay vavy tokana. Tsy rariny izao ka. Tena tsy rariny. Atao ahoana fa zao ny akasony tany ry Mahefa. Atairana ny ana hita azy mianaka amin'ny valapatra amin'ny tany sady tsy miaina tsony raha anaty traronony tato aminareo ka. Ny tena aleoko ny antso anao avy hatrany. Nahoana rery Andriamanitra ny dia nalaina amiko sady ny vady aman-janako e. Nahoana e? Tsy ataoko vita mora kosa izao ka. Marina very sy mirana malalako. Dia iza loatra reny namono azy mianaka tato? Tsy mivonona tatao trano ireo fa tany ivelan'ny tany ry iaingo a. Zany ve? Satria nahoana ka? Mijereo fa nampandriana tamin'ny tany ary ohatrany nalahitra mihitsy mifatin'izy mianaka. Eny tokoa. Sady milamina tsara ny tranonareo ato ary tsy nisy nanombilana ny entana rehetra. Mbola reo avokoa na ny tele na ny fanaka sarobidy hafa. Tsy maintsy homaly. Na alina ny namonoana azy mianaka ary naterina vao maraina tato ny fatiny. Zaho moa tsy natory tato fa mbola raikitra tamin'ny asako. Marina izany satria dia hitako ny voaka avy tato an-tranonareo tato ne izy mianaka ireo mandry folakandro e. Saingy tsy mba tazako ny verina nody tato noho ny ariva. Ka mety efa voatazan'ny jiolana efa matiny izy mianaka matoa tsy tazanao nody. Androany maraina be nefa dia efa nivony danadana ny varavaranareo tamin'ilay izaho nanatitra ny rononareo ohatry ny mazatra moa e. Satria efa nanatitra ny fatin'izy mianaka tato ireo jiolahy. Ka nanao ody a tsy namaly mihitsy nefa ny vobe ny trano. Any ka niditra sady ny antsoantso azy mianaka. Nefa eny e, efa izy ireo mivalapatra toy izao nitako. Nijereo koa fa tsy misy na dia pititra monja azy atao trano. Kanefa andraso hoe misy ina ry Mahefa? Misy ohatrany dia mpanjaitra avy ny sarin'izy mianaka fisavanana. Hitanao io? Eny tokoa. Ary manina ny vahanao mibokotra akanjo ny vadinao e. Oay, to. Manko tanatana be ny tratran'izy mianaka ary samy tsy misy avokavoka sy fotsony ry iaingo a. Tena ny firafirain'ny olo tsy vanina ny vady aman-janako. Nahoana loatra e. Losinina retiry andrekaiko. Tsy mbola nahita bibiana tahaka izao aka. Tena mampiotro-koditra marina mafy.
Asa fa ohatrany vonoiny bibidia mihitsy izy mianaka e. Sady fotsiaratra tsy misy ratsony. Mbola nalaina koa nitovana. Ohatra ary inona koa soratra io maefa? Soratra izany. Io amin'ny rindrina io e. Oay. Fa inona koa nitikan'ireo litera CF nosoratana eo amin'ny rindrindreo? Ary nisoratana tamin'ny rà ve izy zany? Tena tsy haiko mihitsy ka. Inona nitikan'io CV io ary iza nanoratra azy? Tena mystère zao fa aleo iantsony be amin'ny masy aloha andrinika an'reto razandreto riaingo. Inspecteur Maef, fa misy ino? Manao ino zao lary fa? Zavy Lahy lesy fa iza indray ny resako a. Manao tatitra momba ny opération ataontsika farany aka. Ajarony aloha io tatitra io fa hanao fikaroana vetivety amin'ny arsivantsika. Ilainy commissaire rehefa vengy io ty tatitra ty. Ajanony io de taterao mibaiko aingany lahy. Inspecteur, finy ty mahazo anao e. Nisy namony lesy mivady amanjanako ary mila information maika. Nisy namony very sy mirana. Tena nahoana? Samy fotsiaratra tsy misy ratsony sady tsy misy tovatsony ny vatany. Ve? Eno a. Zamo marina. Mamangy amin'ny fahoriana inspecteur. Misaotra lesy fa ataovy aloha ny fikaroana lazaiko any lahy. Fikaroana inona nefa ny tianao ataoko e? Jereo kely ao anaty ordinateur lalao ny anaran'ireo jiolahy voasambotra hatramin'izay ka abe tomboka amin'ny litera C na V ny anarany. Anaran'ny jiolahy mety tomboka amin'ny litera C na V? Eno a. Andaso e. Reo mipotro reny anaran'ny jiolahy tadiaviko inspecteur ka ho ataoko impression ve ny information momba an'ireo jiolahy reo zany? Zay mihitsy. Afo taratasy avokoa fa misy ilevako azy. Tri. Ary dossier iny dossier mitokana io. Dossier iny zany? Io dossier tsy misy anarana fa CV io fotsiny. Tsy haiko fa sao de io CV io tena tadiavinao inspecteur? Tena io mihitsy fa sokafo jereko CV eo anatiny. Ohatray. Tsy mahasokatra azy ny ordinateur fa mitaky teny miafina izy inspecteur? Sa teny miafina sokajy fahenina mihitsy ty? Mot de passe niveau 6 ve? Ie. Zany tokoa. Commissaire nefa no mitana ny teny miafina sokajy fahenina. Nefa izy ve tsy ameny teny miafina voatokana ho an'ny lehibe ato amin'ny commissariat e? Akoatra ny teny miafina nanana ny fahefana manokana dia azo ampiasaina koa ny diatanany ka. Dia ahoana nefa nahazoana ny diatanany? Omeo ana fotsiny io fametrahana diatanany io etiko e. Lasa roa débranché ko raha hoentinao e. Zay, ty ary. Dia ny raseo fa aza metsiketsika eo lahy. Oay, za moa fa eto ihany e. Fomba ahoana koa ary nahazoana ny diatanany commissaire. Tena miaika ny inspecteur koa raha vita ny maka an'izany ka. Mandrosoa. Za ihany commissaire. Inspecteur Maef. Fa inona no nahatonga anao nivoaka haingana tamin'ny commissariat ankeo? Tena miala tsiny aloha commissaire fa maika. Mba mihoananky ny diatananao azafady. Fa ataonao inona ny diatanako ary iza moa ianao no manome baiko a? Poleta ange diatanako ty e. Viny ty ataonao ty e? Tsy hanome diatanako fa ataovy zay ataonao? Dia miala tsiny ary fa ino voto basy iny tatazy rehefa tsy amin'ny memory ianao a. Zay fa safotra. Ndraso apetraka eto amin'ity fametrahana diatanany ty amin'izay ny ekipe tanany. Zay. Ary aloha entina tsy amin'ny brigadier ty diatanany ty. Vetivety ianao zany inspecteur a? Azonao ihany nga izy to sa nanao ahoana? Asa berisaka laha fa ampiasao hainga nito anokafana ny dossier io e. Eny ary e. Io kosa fa sokatra ka. Ohatray. To momba amin'ny mission nataonay sy inspecteur nandritry ny fahavelony izany le ty e. Rapport de mission nataonareo sy tompoko la tamin'ny herintaona lasa mihitsy io? Tatitra ny niraka miafina na mission secrète nampanaovana nay tokoa no voalaza atao amin'ity dossier classé secret ty e. Ary ny fanampina anaran'ny tompoko la randry hoe Claude Vincent zany nahatonga any anaran'ity dossier ty hoe CV. Za mihetsika. Commissaire marina. Basy voafahana ty atanako ty fa tsy misangy inspecteur. Avy trano tonga de 5 minutes ny tany io brigadier. Malaky ianao e. Ary dio any violon izao de zao. Ndray maty nisy namony ny vady amanjanako commissaire. Tsy avelanao andevina azy recours zany za. Nisy namono hoe mivady amanjanaka ao. Lozinina koa ty ambaranao. Fa nisy inona marina e? Inona marina?
Nahatraony ianao monsieur le commissaire? Zao brigadier tsy eto inspecteur Mahefa fa mikarakara fadevenany vady aman-janany. Noho izany dia ianao no nisolo azy vonjy maika. Eny tompoko. Vao narahy antso ahy teo fa misy fatim-behivavy vitany fokon'olona hono any Beantsana. Any Beantsana hoe? Fatim-behivavy ahoana koa zany? Raha ny filazan'ny sefo-poko tany antso ahy dia toa nahazo ny vady aman-janaka inspecteur iny nahazo azy hony. Zany ve? Fa fitividavatra ahoana koa azy zany? Asa fa mitondra polisy roa namanao dia mandehana aloha manao fanadihadiana any. Vao ray commissaire. Andeha zany fa dokotera Karinina koa mitady anao andala tsara ao Zany? Ie, fa zany nasa niditra miro tato amin'ny birao anao. Nafarako mba ho tonga aty izy fa ampandrosoa izy. Aleo ampandrosoako izy ary. Ka manahoana hono sady commissaire vonjy ato zany Karinina, mandrosoa aloha ianao Joyeux anniversaire aloha Rehefa aveo meky ny cadeau d'anniversaire Zany Fatandremo kosa so adinonao ny anniversaire-ko amin'ny herinandro dia any amiko ianao no misakafo. Tsy adiniko re zany fa aza matahotra. Ary eo amin'izay hoe jereko izany lohanao mivelesy Mahefa tamin'ny vody-basy zany. Ao tokoa jereo fa marary manaintaina mihitsy izy io. Nefa ny asako ato mbola betsaka. Hoe ka tsisy atahorana fa maratra kely sy mivody fotsiny. Aleo asiko fanafody dia omeko comprimé ho anao ianao raha mbola marary koa ny lohanao. Kay. Ary ataonao inona izany fa mangiry firy be ny ary Karinina Kay. Ka aloha manadio kely azy re fa zabe taraina ohatry ny ankizy kely ry vonjy Ka marariko. Ao fa tsy ela. Raha tsy noho ny fahorinany anjady taminy aloha. Efa nodiko tao amin'ny violon mihitsy ny Mahefa iny. Mariny sa antsotro zao nandeha nivelony lohako tamin'ny vody-basy. Tsy fidiny azy re zany fa zamena tsiny izy Araka nefa voalazanao tamin'ny telefona dia voatona mafy ny sainy ka tsy maintsy nanery anao izy fa tia halala amin'ny marina. Ohatra ny miaro azy ngenao zany. Mahasary-piaro azy zany. Zavatra marina ny lazaiko fa aza dia sary-piaro amin'ny zavatra tsisy dikany eo re ianao Zay fa vita ny fitsaboana ny ferinao. Dia minana ray amin'ireto fanafody rehetra isaky ny adiny ninina raha mbola marary ny lohanao Eny aky dokotera malalako misaotra anao ny tsabo ny vatako sy nampitony ny saiko. Vao 3 volana zao ny fankatiavantsika ary sambatra manana anao. Za koa sambatra manana anao chérie Ary amin'izao tsingeritaona nahaterahanao zao dia faly manolotra n'ity fanomezana kely ty ho anao. Zany Inona hono atao anatin'ity boaty kely ity? Jereo Ndraso hoe Waio to karazana vangivango tsara tary. Volafotsy izy zany Ie, ka hoana? Tianao ve iny gourmet iny? Tena tiako ary tiako ohatran'ny mpanolotra azy fa etsy aloha horoako misaotra re ary mionera be ny lany ry Karinina. Inao koa zany avy dia hita isaorana. Ary inona aloha izany soratra eto amin'izany Andraso hoe Hoadray to litera anankiroa hoe CV. Finona ny dikan'ity CV ity Voksady nga ianao tsy mihinam-bary-tsony. Za mihitsy malaiko manariaingo. Nefa misaotra betsaka anao eny aloha ny antsoana sakafo atao aminao. Tsy sisaoranao azy ana ry Mahefa fa adidiko amin'ny mampiravy odi-rindrina antsika. Sady efa nifampihinana ny manta sy ny masaka ny antsika hatramin'izay Marina aloha zany efa saika andro fotsy mihitsy fa tsy nahatokona sakafo tsoniko. Fantatro fa reraka ianao ka tsy ahavita mahandro dia nisako sakafo taty amiko. Sady efa alako tsika vao tonga avy nandevina ne. Ka lavitra ihany iny aparatazana nandevenana azy mianaka iniko. Atao ahoana fa ny fiaviantsika ry Mahefa. Ary mbola any koa ny levenantsika fa pila ravinahary tsika no eto arivo. Dia lasa tokoa mantsy izy mianaka vady aman-janako ry haingo. Hanomboka andray ianao Ka mafy amiko koa zao ry haingo. Za rery sisa ny amonjo ny tokantranonay mangina sy ny voam-pahoriana. Mahereza rery Mahefa. Saza niarana lalao fony fahakely tsika sy tompoko vavadinao ka tsy irery ianao fa mbola eto Misaotra rery haingo. Saingy tsy hamelako kosa aloha raha tsy fantatro izay namono ny vady aman-janako
ary indrindra ny momba an'le litera CV tamin'ny rindrinay. Inoko fa tsy maintsy ho fantatrao zany. Ny marina maty tsy mba maty. Eny le amontsy trano amin'izay angamba aloha fa efa alina ny androko. Tafandrimandry ary raha andeha ianao dia tonga avy amin'ny sakafo maraina rapitso a. Ho avy isotro ronono aty mihitsy alohan'ny andehanako miasa fa tafandrimandry koa ianao ry haingo. Eny ary aleo aterina tsy an-dakozia aloha reto vilia reto dia mba atoroko aka. Aleo rapitso manasa an'ireto fa tena te atora zany. Ohatra nisy adiny maefa ve sa maninona izany varavara izany? Ndraso hoe jereko. Andriamanitra finina koa ty olona hafahafa ohatry ny rajako be ty. Eny folo ny vatany ary mena be ny masony. Biby olona ve ty mampatahotra be mijery azy. Aiza ny aleako fa manantona izany. Fonjeo Fonjeo. Oay, ary toa tsy nanantona indray le izy fa misy aloka mainty miady aminy. Fa aloka mainty inona koa io fa nanao taridositra ny foka le biby olona sady ary toa nanjavona koa le aloka mainty. Andray, eo ambasina kosa ny ao velany eo zany. Aleo idiko ty varavaranty ka. Iza koa re zany ry lanitro. Voaiko sa tsy ho voaiko. Matahotra ka. Iaingo voay fa zay ihany ty Aefe maefe. Efa natahotra fa neveriko fatsy ianao. Tsy manina vienao ato. Tsy naninona fa misy biby ohatry ny rajako be tonga teo. Saika mono angamba saingy nisy aloka mainty miseho tampoka ny ataminy. Aloka mainty? Ie. Biby ohatry ny rajako be aloha nitazako ny voaka avy tato an-tranonao dia nitifiriko fa tsy voa. Reko mantsy ny azo vonjinao dia nivoaka aingana. Ary toa misy soratra koa ny rindrinao. Izany? Io rindrinao an-damosonao io toa misy an'le litera CV. Lalina indray izany voalazanao izany inspektera. Haingo moa anaran'le mademoiselle mpiray-vodi-rindrina aminao. Eny commissaire. Na izy na itomboko fahavadiko dia samy avy any am-paratazana ary tsy mifakafo fahazaza. Mbola mamita fianarana eny amin'ny université sady mivarotra mofo sy dity ary ronono vita amin'ny soja Ay ve. Tsy afeniko aloha fa tsy mino fisian'izany karazany biby lafa zany nefa dia masika zao mihitsy nahita azy commissaire. Mitovy amin'ny rajako le izy ary tena ainga mpandeha sy mahavita vikina lavitra mihitsy ka tsy voatifitra. Ka ohatry ny anahirana ihany zany andefa polisy isafo eny aminareo isak'alina zany inspektera. Tsy ampisangentsika izao na dia miditra miasa an'io azy ianao. Fantatro zany commissaire fa saingy veriko fa polisy roa ihany ange dia fa ampy. Tsy ampisa foantsika na izany azy. Misy mission vaovao akiniko aminao sy brigade fano zay mantsy. Sarosarotra ihany le izy sady andro manalina no iasanareo ka mbola tsy fantatra izay isan'ny agent de police anampy anareo any. Vonasehako anao tamin'ny telefoniko teo nefa ansarin'le litera CV teo amin'ny rindriny haingo. Akasao tsara ihany mandefa polisy isafo tanàna iny commissaire. Ka tsy misy aza atao Vitako rery ny atrika ny ekipanao ny mission ampalovinao commissaire. Faransitrako dia aleo mba hisy polisy isafo eny aminay isak'alina. Inoko mantsy fa tsy maintsy mbola hiverina eny aminay le karaza biby olona. Iza malala raha izy no namono ny vady aman-janako. Eny ary fa brigade fancy agent Jorvel zany ny alefako eny. Misaotra betsaka commissaire. Zay fa raisy ty dossier momba mission vaovao ataonareo ty Ndry. Ary iny ty mahavarina anao fa tsy raisinao ty dossier atolotranao ty. Ty vangivango amin'ny taninao ty mahavarina anao commissaire. Cadeau d'anniversaire voazoko ty fa maninona? Toa misy marika CV. Mba azoko fantarina ve ny olona nanome an'ity vangivango ty? Iza moa fa tsy dokotera Karinina zay tsy vahiny aminao tsony ka. Ho avy eo indrindra mantsy izy avy eo hijery ny fasitrana lohako novelesinao tamin'ny vodibasy iny. Ay ve. Fa tena mbola mamerina fialatsiniko tamin'ny fihetsika iny commissaire. Eny zavatra efa vita iny saingy aoka tsy hiverina tsony ny taky reny. Baiko izay. Voaray commissaire.
Zay aloha fa andeha amoron'ny ekipa iaraka amiko amin'izay a. Mahazo mandeha anao inspektera? Ka nanao ahoana ny dinika resy komisera tao inspektera? Lama ihany ve? Lama ihany fa elasy Jovely zany mandeha misafony any an-tanàna isak'alina manomboka izao a. Tsy olona nafa voaray zany ka. Fa malasa saina kely izy dia nivangivangy any an-tanàna komisera misy litera CV. Litera CV hoe? Eny ary dokotera Karine hono nanome azy. Malasa saina zany a. Oay. Ka tsy dokotera Karine ve miditra amin'ny komisaria iny? Tena izy mihitsy mifandraso ohatranay. Dokotera Karine. Ahoana izay inspekteur Mahefa? Manahoana aloha ianao e? Salama tsara fa mba lazao amiko kely hoe ny dikan'ny litera na fanafoezana ny teny hoe CV azafady. Ohatray. Sandray ve no antaninao an'izany? Curriculum vitae na filazana ny momba ny olona iray ny fahalalako an'izany? Na hoe coronavirus fa zany izao malaza ko. Azay marina lazaina fa tsy misangy aminao ary Karine. Inona ny dikan'ny CV voasoratra eo amin'ny vangivango nomenao any komisera? Inona hoa? Inona? Aza raisinao mitenda koa va? Zao Septre. Inspektera, soraingana ny tananao a. Kalazao amiko ary ny dikan'ny CV amin'ny vangivango nomeny anao fa efa niala ny tanako e. Ay, zany nanan-kendanao azy teo. Tsy misy idiranao zany fa anay manokana e. Ahoana tsara komisera? Aleo lazaiko fa tsy olana izany e. Ny anarako sy ny anaran'ny komisera ny dikan'ny soratra CV amin'ny vangovango raha tianao fantatra. Zany hoe Karine ny litera C ary vonjo ny litera V. Komisera. Ahoana e? Misy fatin'olona vitan'ireo ny abiatsana moa sepotan fa natsoana teo izy. Zany ve? Zao dia mandeha nareo inspektera makany a. Malaky nareo. À vos ordres, commissaire. Fatiny dia lamatanjaka-be zao reto inspektera. Mahago tanatana be ny tatany ary tsotsongy ny afaka avy foy. Jereo koa fa misy dia mpanjatravy ny centre. Ohatran'izao koa ve zany le fatam-behivavy nijerenareo taty zany? Tahak'izao mihitsy. Mibana be tsy misy tovan-tsony tany ary ny soratra hoe CV teo amin'ny andriny. Fa ny azo lola reto tena tsy mba nisy soratra. Asaingo mitovy tanteraka kosa ny namonona ny vady amanjanaka izay fatin'olona nariana tato anaty antsana toto. Zay aloha dia marina e. Tsy fitaovana maranitra no nanokafana nitra hatramin'izareo sy nakana antovany. Fa samboatra misy dian-drangotra sy diana ongeza be. Toy ny hoe novonomy biby mihitsy fa ahitana ny razana hitantsika. Na ny vady amanjanako na ireo faty hitantsika koa dia fotsiatratra avokoa. Ary nyritina tanteraka koa angamba ny dramo matoa misy dia-panjaitra toa izao eo amin'ny sandrony izao. Dia isy karazana bolona yakaraha fanjaitra ve inspekteur? Zay indrindra ny olona. Tsy haina biby na olona ny tena nanao an'izao fomba famonoana hafahafa izao. Samy tsy misy karapan'olona tara-pasay aman-tarinazy koa ireto razana hitantsika reto. Ary ohatrany hoe vonoina mitanjaka aloha le olona vao nampiakajoana avy eo satria samy tsara ny bokotra akanjony ambony. Fa rehefa vahana ny bokotra dia tratran'ny olona bambangona tsy misy tovan-tsony ny hita ao aminy. Zany hoe tsy tetiny namonona nyreto lehilahy reto fa tany amin'ny toeran-kafa tany. Dia toy izany ihany koa fieritreretana an'ilay fatim-behivavy teto inspektera. Efa vonoina tany ho any le olona zay vao nahariana tato anatin'ny antsana be tato. Dia jereo ange ny alalan'ity antsana ity. Tsy natsipy ireo faty ireo fa napetraka tsara. Dray marina. Fa misy inona? Jereo fa manjary misy litera CV tampoka teo tampikandrin'izy ireo lahy reto inspektera. Eny tokoa le dia. Nefa tsy misy afa-tsika ny eto ka iza nanoratra CV ny andron'izy ireo lahy tampoka teo. Ny fokon'olo le ry ambonin'ny asany ery daholo no mitazana. Tena misy tezao inspektera. Sady amin'izay vita amin'ny raha le soratra. Tena misy olona tsy hita masina fa nahafa zany miaraka amintsika eto ve? Asa fa ohatra mampiorikotika izany ka. Jereo fa dia tanan'olona mihitsy ny nanao an'le soratra CV eto amin'ny andron'izy ireo lahy. Ary inoko fa raha avy tato amin'ny tratran'izy ireo lahy ihany no nanoratana azy. Mbola tsy nahita ny tahak'izao mihitsy inspektera ka. Mba marina e. Tena mahatonga saina mihitsy litera CV mitranga lavitika. Dia isy fandraisany amin'le litera CV amin'ny vangovangon'ny komisera ve? Mety ho sasana samy hafa aloha e. Diniantsika tsara ny fatin'izy ireo lahy reto ary tsy misy marika vetivety. Ka izy ary nanoratra le CV tampoka teo amin'ny andron'izy roa teo. Asa fa tena misy tery sao brigadier.
Tena tsara ery zany ronoso zahanao zany haingo a. Satroko foana anao fisafony sakale le ty aminareo ty de misotro ronono tahaka zao. Zay indray no sy ny vazivazinao brigadier. Vazivazy kosa zany fa tena mariny. Ary le polisy namanao felany eo atao tsy nandroso niaraka taminao. Mbola nasaiko ny jerijery manodidina aloha izy fa atsoky isotro ronono taminao ihany izy rehefa aveo ka. De tsy maninona raha izy rery ny eo amin'ny arabe ao amin'izao alina mangatsiaka izao. Fa iza moa nina anazy eo fa sady misy resantsika tsy tiako reny konge. Resantsika ahoana moa zany fa tsy azoko. Zao rengo a. Efa 3 alina zay nanaovana fisafona tetỳ tanànanareo. Ary nahafa-po tanteraka fandraisanao anay ka isorako anao zany. Hay ve, tsisy isoranao zany ka. Mampiara-miasa anareo sy mahiva de tsy nisalasala na mpandroso sy nanome anareo izay masaka tomoko. Marina zany fa mba misy fantaniana kely tiako atao amin'ireo raha tsy mahatiso aloha e. Ny amin'inona azafady? Ny amin'ndrisy inspektera mahiva ka. Ale tonga de tsoroko fa tsy mifankativy ianareo. Andray brigadier. Rehefa evina amiko ary toy ny raha vaviko mifanampatsiana amiko aneny fandraisako ny tompoko vavivadiny. Ka ahoana moa ny rahako amin'ny mahiva fa de mifandray ohatry ny penadaza e. Ay kosa. Tsara sady mahafinaritra zany. Finona koa na tonga anao nanontany toy izany e. Tiana ho fantatra? Tsy inona fa ny fitiavako anao rengo a. Tianao a. Maninona tsara? Tianao aho a. Tao anatin'izay 3 alina mifaneraserahantsika izay no nampitsimboka ny fitiavako anao. Ka iriko ny iompity aminao raha sitrako. Tena tsy naposiko indray izany resaka ao izany brigadier. Tsy fotsiny hoe fanao fa tsy mahapolisy azo hitafako amin'izao e. Eny ary misaotra nambotraka ny fitiavanao tamiko saingy efa manana olo-tiana ary fano ka tsy afaka nifankatia aminao a. Zany ve? Izany tokoa. Aleotsika mifampitondra toy ny penadahaka anay sy mahiva fa tsisy maharatsy an'izany ange e. Sady ianao koa ve tsy efa manambady e. Na manambady na tsy manambady de tia andry e. Tsy anelingely fiarahanao sy izay olo tianao ange fa alantsika fotsiny fotoana irahantsika de vita e. Tsiry fano a. Tokapo-toy ny siny ka tsy mahalala fa-tsy le olo toka nefa nekeko. Mba matikambo koa ndry ty a. Eny ariko. Ny fatra-panday any nge no anaiky. Sanatria amiko ny vady bela rano amin'ny fitiavanaitro fano a. Rehefa izay ny teniko de izay. Oay, tsy le polisy namanao ve izany miantso fontsy izany? Misy manafika angamba tsy ho velo fa aleo joneo kany any. Losina indray rety e. Olisa ny tofirin'ny brigadier izany. Sa efa ny farana le tifitra sady mangina be. Aleo ijereko. Tsy nanina ve namanao brigadier? Torana tsy nahitsika izy sady feno dia andrangotra be vatany haingo a. Oay, rovidrovitra ny akanjony sady miosindra be izy izany. Mba antofirika ihany le ohatrany razako be teo fa tonitsiratra amin'ny fandosirana. Aleo aloha iantso secours mihitsy aka. Mandroso. Ay, za ihany commissaire. Inspecteur Mahefa. Tonga soa ianao. Mipetrapetra e. Misaotra toko. Araka ny resaka efa mifanaovantsika telefona de vita soma tsara misy ao anataonay. Ary anaty trano tatitra momba izany no atondriako. Aiza ro e? Ty ary. Bon, voaray ty fa misaotra anao a. De ilazao ny ekipan'ny tarinao fa mahazo fialan-tsasatra 420 orona nareo. Abaka sitraka anao fa afahoana marina aloha commissaire izany zava-nitranga teny aminay izany. Za manko ny resaka mipiara-miasa reko zao maraina izao. Ianao moa mbola tany ampanaovana mission ka tsy nikotabaiko e. Teny amin'ny tanànanareo teny indray manko le karazam-biby olona hafahafa iny afaka mahalala. Ary nandratra ny Jean Jovel. Tena loza koa zany commissaire ka. Fa sendra fanina tamin'le karazam-biby olona angary fanseur Jovelo. Tsy zany fa mbola nisotro ronono soja tao amin'ny tranony eny koa ny brigadier Fano e. De Jovelo rery no tao ivelan'ny trano ary nitafian'le karazam-biby olona. Nefa de tokony tsy nisaraka mihitsy izy reo lahy. Za indrindra no anasaziko amin'ny Fano mpiandry raha ato amin'ny komisaria isaky ny alina mandritra ny tapabolany e. Ary misafa amin'ny Jovelo eny amin'ny hôpitaly koa isaky ny atoandro. Aretako ny tsy tazako ato amin'ny komisaria fanoko. Fa tena vomafy izy zany Jovelo. Tena vomafy e. Fô rangodrangotra be ny vatany a dia andrangotra lalina be mihitsy a. Zany a.
Angatsy ny sahotaka mihitsy ny teto amin'ny komisara tamin'ny zavanitranga fakomaly alina iny ozy ianao. Ay afaka maly alina zany. Afa iza kosa zafady no mba nisafy teny tanànanay maly alina. Tsy nisy polisy ny safy aloha teny a. Zany ve? Ka efano ange konsigné ato amin'ny komisaria e. Ary Jovely voa mafy eny amin'ny hôpitaly. No zany tsy nisy afaka ny safy teny. Raha nijery ny fizarandra tato amintsika nefa dia mbola nisy polisy telo mpiandry raha tato amintsika alina. Zany hoe efatra mba brigadier fano. Marina zany e. Ny komisara koa ny tsy azo foanana olona inspekteur e. Tsy mandahan' zany fa mba tokony nisy roa kosa mba nisafy teny aminay ka tsy ampy elementsika e. Tsy ny tanànanareo rery nge ny lara-pahamehany. Kanefa dia tanàna nitrangan'ny loza. Ekeko zany fa aravan'ny tanànareo ve zany tsy fisian'ny mpisafindray alina monja ndray alina monja tena morainao mihitsy anke izy zany komisera. Tsy te hifamaly aminao fa aleoko mamonjy vodina. Raha-peony ianao komisera. Joyeux anniversaire malalako e. De bisou ndray aloha. Ay, inona kosa zany olo kazara fa vidy zany? Be dongindray. Hita fa maika isotro champagne fotsiny ianao ko. Ao ary averiko tsara e. Afa-po amin'izay. Mba zay ahay. Ary aleo aloha sotro kely amin'izay fa tena maina zany tendako zany Tena tsara kosa ny champagne anao zany Zany ve chéri? Afa kely mihitsy ko. Fa la rehefa tianao ny champagne ko e. Ary ny cadeau nomeko anao teo nga tsy mba tianao? Ohatra rojo volamena tsara tarehy be ty fe dia tsy tiako ry vonjy Tena tiako sady faly anazo an'ity. Zany rehefa faly ianao dia sambatra. Zany? Ie. Na ny eto anilanao fotsiny aza nefa fahasambarana ho ahy Indrindra moa rehefa lanaky ny asa sy sorisori tahaka ny androany. Fa inandray hono na sorenanao tany am-piasana tany androany Inona moa fa tsy tia fifandraisanay sy inspekteur mahefy ity Nareo ro lahy koa raha mba hifandritra sy hifamaly Ekeko fa betraikefa izy. Saingy tsy izy mihitsy akory ny baiko sy andidy amin'ny asako. Tsy manatsaina ny baiko sy andidy anao amin'ny asanao kosa re izy Mba hevitra tsy mitovy fotsiny ianareo. Zay indray ianao fa ohatra miaro azy Isaky ny misy zavatra tsy tiako ataony mahefa dia mahita teny arovana azy foana ianao. Mba tsara kosa moa ty asarota-piarinao ty ry vonjy Efa mpinamana ange zay talohan'ny rahantsika Sady zay raha teo koa ray fiaviana. Dia maninona? Tsy maintsy mifankaty rehefa ray fiaviana. Ajanao ny chéri-ny asarota-piarinao fa olona manana ny vatiny ange mahefy Sady ianao ny tiako fa tsy izy. Taloha izy nanambady fa efa samy manano teny nareo zao. Tsy katro fa hafa mihitsy fomba fijerinao azy iny rehefa mifanena amin'ny masonareo Ary na dia nikendray izy anao tao amin'ny komisara dia toa tsy nanisy olana akory. Tsay Tafa ohatra loatra kosa ny asarota-piarinao fa ajanao ny aingana sao anao izay atezitra eo Mba anniversaire-ko ve androany dia hitanisan'izany ataonao amiko. Azafady arakira na atezitra anao ny resaka nataoko Efa reraky ny asa koa ka miteniteny foana. Aleo mihitsy aloha andeha hody aloha fa alina koa ty ny androko. Fa aiza mihitsy ny sainao ty ry vonjy Efa mifanarahantsika ange fa aty amiko ianao no misakafo hariva Ay tokoa moa. Sady tsy manaiky raha tsy matory aty amiko ianao androany Aiza kosy. Ka raha tena ty ahy ianao dia mijanona matory aty fa mba anniversaire-ko androaniko. Indray ary aty ahy zany matory ny ho alina. Tena loza de sy rofano. Fa misy inona inspektera? Manaona aloha ianao Salama fa fa manao inona tao amin'ny borawaty koa ianao Karine? Tsy hitako izay misy any komisara dia tonga mitady azy aty inspekteur Afangatsy any an-tranony izy? Natory tany amiko ange izy alina Kanefa
rehefa sendra taitra tamin'ireo maraina dia gaga fa tsy teo anilako tsony izy. Ka mety tsy renao no nandehana noto fa restory ianao ka. Ny everiko fa izany tokoa e. Na izy aza tsy maintsy nataony nandehanany aty tampoka. Kanefa sady tsy any an-trano izy ny tsy aty amin'ny komisaria. Fa ahoana koa ary izany. Na za koa aza mba gaga inspektera. Miantso aza telefonina foana zay teo fa tsy mandeha mihitsy ny telefoniny. Olona roa ange izany no ndray tsy hita foapoky. Olona roa na inspektera. Ka iaingo koa ange tsy hitako tao an-trano mihitsy homaly tontolo ka hatramin'izao e. Tsy nitsahatra ny antso azy telefonina koa fa tsy mandeha ny telefonina. Zany ve? Eno a. Dia ho sanatry indray ve ka nisy nakakeriny zareo e. Asa aloha fa tsy maintsy atao zao dia izao ny fikarohany. Mahazo mandeha angamba ianao dokotera fa aleo izay ny andinika an'izay tokony atao a. Eny ary fa mba ilazao vaovao re ary efa misy raha mba sitrakareo e. Tsy maintsy horenao ihany ny vaovao amin'ny fotoana mamety azy dokotera. Ilozako azy nareo dia mirary soa mba halalaingana amin'ny marina e. Mandram-piona dia mazotoa daholo. Mandram-piona dokotera. Mandram-piona dokotera. Ka zao dia zao dia ilazao daholo ny polisy atao amin'ny komisaria mba ho avy ao amin'ny efitra fivorintsika brigadier. Voaray inspekteur. Ampandreny komisaria rehetra aloha dia ho avy ihany koa. Ay ve ianao no haingo e. Za kosa ny komisera vonjy mpiara-miasa amin'ny inspekteur Mahefa. Faly mahafantatra anao komisera. Fa ahoana no nahatonga anao hiara voatana amiko ato amin'ity hevitra ity? Tsy haiko mihitsy e. Ny tsaroko farany dia niarana tory tamin'olo tiako ary za efa mifatotra eto ambon'ity farafara ity zao vao nahatsiaro tena. Reko misy zavatra mitsatoka sy mangiry koa tamin'ny sandroka visavanana. Mitovy ny manjo antsika komisera. Zany ve? Ary maizina be koa ato sady mifatotra izany fatako izany. Samy nampandrina sy nafatotra amin'ny farafara ny fatantsika e. Ary tsy inona akory izany renao mangiry firy amin'ny sandronao izany fa ny fanjaitra fantsona kely akanany rano. Akanany rà koa e. Lo izany marina. Hitako ny mereraka ny vatako. Ary ahoana koa ny nahatongavanao tato? Nisy olona nisarotava niditra tao an-trano ka afaka omaly alina. Avy hatrany dia nitapenany tamin'ny mosoara misy fofom-panafody mahery ny vavako sy ny oroko. Any ka tsy nahatsiaro tena raha tsy izao mifatotra ambony fandriana tahaka anao izao. Roa alina izany ianao no efa tato fa mbola tsy ritra ve izany ny ranao hatramin'izay? Nitra vitsy ihany nakanarana tamiko dia izao indray. Nefa tsaroko efa mihakely kosa ny heriko izany. Mba iza re ny olon-dratsy nakakeriny antsika sy mahavanina an'izao? Tsy iza nge akory fa... Ka ahoana izy ato ry zareo a? Andrasa aloha ary atro ny jiro. Afahoana ty ambanin'ny tantsika komisera. Dry. Ela very fany nahavitan'izao? Tsy napozinao a? Mandidy an'la analanay farany izay ingeny amin'ity efitra hafahafa ity. Moramora ianao raha komisa fa tsy any amin'ny komisaria akorintsika. Fa azoninona ty elany nahavita zao aminay a? Tsy aferanao zany e. Ary tsy fanazava aminao koa no ahatonga vaketo fa akombony ny vava. Sa horitiko sao dia zao ny ranao rehetra. Efa ampy aloha izay raha ny raha nalaina taminareo fa aleo esoroko amin'izay mifanjaitra amin'ny sandrinareo e. Tsy napoziko ianao mihitsy ny havita ohatr' izao ry fano a. Ataonao inona izany izao rendrahanay ireny? Tsy izany milazy ka. Lehibe anay. Aleo aloha aprima tsara tanaty vata fampangatsiahana ato reto tavagny misy ny ranareo reto fa tsy. Anenena ny latso hoe zao ataon'ny lahy zao fa mieritrereta ihany letsy. Tsy aferanao azy zany fa akombony ny vavanao. Fa ndry kosa omeko safidy ry haingo manalako ka valio a. Safidinina koa zany e. Izany tindry. Ifangady amiko dia ateriko moto sa mbola andavitiavako ka avelako faty atahaka andrako amsa. Tsy mila ny fitiavanao akory ary fano a. Na mijery anao aza marikoriko a. Izany ny vavatena. Eo hita tena tsara ny anolanako atena alohan'ny afata tena. Rehefa tsy anaiko moramora amin'ny fitiavako azy. Andray, tena biby ianao fa tsy olona. Hotapenako amin'ity mosara misy raha mpanafody masafitra ty indray aloha ny orotena. Ary anjakako ka avy amin'ny efitra ilany atsy mivata tena manontolo. Tsy aingany zatsy izy e. Tsy fa maika. Rehefa tsy anaiko moramora dia zany no izy e.
ela nanriko andrika miala tsiny aky malala. Ay mialatsiny raha nakaty aminao mihitsy nanadiady amin'ny fihaonanao sy komisera farany teo tokotera. Ary misoratra indrindra tamin'ny valopanontaniana nomenao ana. Tsy misy tianao velively fa asanao nge zany e. Vita zany fanadiadinao everiko angamba aloha fa ampy izay ny androany. Sady angatadalana andia amin'izay. Iza kosa ny te andeha sahady ianao ry mahefa. Tsy manina raha tsoko mivantana amin'ny anaranao amin'izay ianao fa amampinamana antsika indray sao niresahako aminao Inona moa ny olana amin'izany fa ray fiaviana sady tanora ny aranira angesika. Misaotra amin'ny fahatsoram-ponao ary. Tsy aveniko fa tena mahasorena azy ao fanjavona amin'ny vonjy zao ka mila namana. Kanefa dokotera. Asa atao dokotera zany ary mahefa fa atsoy amin'ny anarako fotsiny Tsy momba ny asantsika ntsony inge ho azy ao ifampiresahantsika izao Eny ary rery Karina. Satroko dia satroko namanao eto kanefa tsy maintsy mandeha hamonjy ny asako ko. Mba minitra vitsy fotsiny ny angaviako hijanonanao raha sitraka oatra mahefa. Mba misy inona nefa Eny tsy misy hoe inona fa mba mahatsiaro ny finamanantsika tany am-paratazana. Dia tena kely an'izany mba hanatonoko an'izao fahoritsaiko ny loza amin'ny vonjy izao. Ny loza amin'ny vonjy? Fa nga ianao mihevitra fa nandositra anao komisera vonjy? Izany mihitsy ka. Tena inoko fa marary ny asa rotam-piaro izy tena leona andao Ohatra ny tsinoko izany ry Karina. Hoy ianao. Olona farak'izay saro-piaro any vonjy sao tsy fantatrao Ka saro-piaro amin'izy ary izy? Saro-piaro amiko noho ianao ka. No zao Eno Tsy matoky asa ianao izy ary na ny fijeriko anao aza tsy tantiny. Fa maninona ny fijerinao aka? Fijery feno fitiavanako. Fa inona kilazainao ry Karina? Inona moa lazaiko anao fa tsy ny zava-marina ka. Ny fakatỳ taloha nanambadianao ngesika Saingy tsy nahandry ny famitako ny fianarako tany an-dafy moa ianao dia nanambady amin'ny vero. Ry Karina, tantara efa mivalina nge zany ary efa samy manambady tsika Eny, faoka zava aminao fa mbola tianao ary mahefa. Tena tsampako izany ankehitriny. Ekeko fa nanambady tany an-dafy saingy tsy mahasolo anao velively efa izany vadiako tany. Fa inona tsara aloha no nahafaty vadinao tany an-dafy raha tsy madiso? Izany hoe sampitsapy izay roa tany Izy moa nana laboratoara fanaovany asa fikarohana amin'ny maha-pikaroka mpampianatra azy. Indray andro nefa dia ny tenany mihitsy nanaova amin'ny fanandramana tamin'ny fanafodiny karohany. Dia maty izy. Lalina indray izany. Nazavadiny koa aza neka efa nanaova amin'ny fanandramana siantifika fa tsy afeniko anao Izany ve? Tena nanao ahoana? Zao mbola tsy naninona aloha izao ka. Fa aleo mba momba antsika indray ny resahana ary mahefa. Tena mialatsiny aloha fa mbola misoana ambadiko ary Karina ka tsy afaka isaina fitiavana. Ianao koa? Ny maty ange tsy hiverina intsony isoana azy mandavataona azy ianao Efa samy manana tentsika izao ka maninona moa raha mifankatia indray? Karina. Izany ho ahy Sady ianao no mifanentana amiko fa tsy komisera mihitsy ka. Sarotra sady manahirana izany ry Karina. Fa raha misy fitiavanao ady avy aloha aloha izany dia efa be ny asa miandry anahy. Eny ary mahefa. Asa tiany nefa fa manantena anao ty fo mitempo fitiavana anao Mbola tsoto ngainao inspektera. Efa fito ariva mantsy zao. Ahody fa mbola mandinika kely an'ireto dosie reto ka. Za kosa mangataka hody raha sitrako inspektera. Mangataka hody? Fa nga moa elahy io tsy tokony ambitany sazy nomeny komisera an'lahy. Konsigne mandritra ny tapa-bolana nge lahy raha ny filazany tamiko Keko izany saingy tsy vitany miandra raha isan-kalina nge fa nasainao ny asa atoandro koa nomokandroany. Ka mila miasa daholo tsika amin'izao fanjavona ny komisera siaingo izao Mba velao moa hody fa tena reraka inspektera. Everan'ny lafa tsy fantatro moa. Inona izany? Mangala dimody lahy rehefa misasa ka ny alina dia amin'ny telo maraina indray vao miverina atao amin'ny komisaria. Fa iza indray no lazanao an'izany Zany ny tatitra voaraiko avy amin'ireo polisy mpiandra ranamany lahato Tena misy be dadi-bolana kosa zalahy ampiasana ato ka. Ka ahoana? Tsy mba teny lahy. Mifona re inspektera fa mafy aina iza miandra raha isan-kanila mandritra ny tapa-bolana izany. Ny komisera nanome mesazy an'lahy tokony fonina ny lahy fa tsy za.
Ary fatary fa tsy afaka anafoana sazony mieny fa mbola izy no lehibe no za. Kanefa mbola tsy eto izy dia mba miangaviny amin'ny moraponao Tsy afaka anafoana sazony mieny lesy asaingy tsy maninona fa mahazo miala sasatra adiny 4 ilahy. Ary tsy maintsy miverindety raha vao tapitra ny adiny 4. Zany ve? Voray inspecteur. Ary misaotra betsaka fa andeha hody vetivety ahy zany Fa alohan'ny andehanany lahy dia mihoanaly le dossier momba ny iraka miafina ny ranay sy tompoko Larandrifa iny. Le dossier CV ve zany? Indrindra. Ho avy ho atota taratasy dia aty rao amiko zao dia zao. Sady mbola tsy nodiktateraka iny dossier iny ka tsy mila te miafina fakana azy amin'ny ordinaterako. Aleo fa moka azy vetivety ahy. Dia tena tsisy mangirana mihitsy ny fikarohana ny aingo sy komisera hatramin'izao rangaly ety. Aleo aloha le dossier momba ny asanay sy tompoko Larandrifa taloha iny no dinihako so mba misy hevitra azo tsoahana ihany. Reto ary le dossier CV tadavinao inspecteur Misaotra. Eo hoe jereko. Reto fa andamina braoka aloha dia hody kely Eny lesy Inona tokoa moa ny voalaza ato? Inspecteur Randry Claude Vincent. Izay zany no mahasevy an'ity dossier ity ve? Saingy andraso hoe. Reto avy ny code nampiasaina. Code 1, code 2 ary ny code 5. Inona moa ny dikan'ny code 5? Ka fa tadidiko. Ny dikan'ny code 5 dia hoe mitandrema fa misy namana mamadika. Ary sao dia code 5 ary ny dikan'ny litera CV. Ny C midika hoe code. Ary ny V kosa dia taremarika romanina midika hoe 5. Ka raha code 5 ny dikan'ny CV dia ny fanahin'ny tompokolay inspecteur Randrifa nanao an'ireny soratra CV ireny. Zay vao tena lasa inspecteur fa manam-peona. Eny ary brigadier. Dia iza ary ny polisy mety hamadika atao ampiasahana ato? Ifan ve sanatria? Ifan ve satria tsy mazava ny fiesiny tato ato? Aleo iarahako iny izay alehany teo. Amin'ny 6 alina mahery zao. Inona ary ny aleha fanao amin'io karazana fiarany dirana io? Mbola mifono varavarana fa aleoko hidirako aingana. Tena karazy tsy misy ninonina to. Ary nakaizy fa any teo. Misy tohatra midiny ty fa aleo arahako moramora. Otre. Ay ve misy laboratoire ohatrao aty ambany aty Ary izy olona ohatran manadio fitaovana io. Aleo atao vonona tsara aloha ny basy. Oay, tena nierika izy marina. Inspecteur Maefa. Docteur Karine. Afa maninona aty amin'izao alina izao ianao? Nisy nakakery ny aty ampiasaina atao amin'ity laboratoire ambany tany ity ry Maefa. Nisy nakakery no ianao? Ie. Dia atao ninona ato? Asaindry zareo manadio sy mikojakoja ny fitaovana rehetra ato Ary nakaizy fa anteo? Ifano ane ka tsy ola mpakakeriny. Nakatsy amin'ny efitra ilany atsy izy teo fa ao nitazony any any aingo. Ay kosa. Ie. Mandehana ianao mandositra aingana fa ifampitana kely zay ry Karine. Mandehana fa mbola tsy midy mivaravaranao ambony eo. Tsy maninona zany raha ilozako rery ianao. Tsy maninona fa mandosira aingana hoa. Dia ila zao ny polisy any amin'ny komisaria mba ho avy aty zao dia zao. Lasa ry ahy Dia izy amin'ireto varavarana reto ary no midirany fano. Fa marary ary fano marary fa oky. Fano Tena feo any aingo zany ty. Ary avato mihitsy anke izy zany. Mareniny tena fahazabetoreo eo marenina hoa. Aza mesika tapitra treo fa miravirany lany olona io fa ambony aingana ny tanana le ty Tsy hitanao nga ny tanako manoaka vavabasy eto amin'ny lohan'ity anjely ty inspecteur. Vao mitifitra eo ianao dia miparitaka koa le adoany ty. Tena kinga ohatrany saky le ty marina. Potako izay no nandraisan'ny poletany nanambana ny basy ny lohany aiko. Inona reny ataoko hoe? Ka ahoany tsy mateny ny inspecteur Maefa kalaza lahy Mareniny tena fiaza miantsoantso eo aleo mihitsy tapenako ny vavany ty.
raha zao tana ny famila manam-pivavany aingy zao ka keriny dia tena mety tsara. Apetrao amin'ny tany ny basiny lahy inspektera raha tsy tiany lahy nitifirako an'ity a. Aleo moa dia naika molotra mafy dia ho azony aingo fa tiako ka keriny ny tanan'le io manampina ny vavany. Apetrao iny basiny lahy iny a. Anisa telo ka raha tsy apetraka lahy iny dia atao velomy ty sipity. Isa roa tena tanako e. Vo tsaratsara teo amin'ny tratrany lahy elahy zay. Sasa Mahefa saiko maty. So fankakerinao ny tanany ka mora tamiko ny tivitra azy. Andao hiala toa ny anary aingo. Andrasary fa mila tsafa mamindra e. Tsara ho an'le tsy fanio mihitsy vo tivitra teo amin'ny trarana oatra izao. Efa matateraka io fa arao avaty an-damosiko ary ahy. Ahono sao dia mba atao amin'ity laboratoire hafa avy ity koa misy an'ny komisera. Amin'ny firy izao ry Mahefa? Ndraso hoe efa mifolo alina zao. Ay tena efa alina. Hinoko fa ty le varavarana efitra nitazomana azy komisera. Andao ary hamonjy azy ato tsika. Oay Dokotera Karinina. Fa inona ny dikan'izao ry Karinina? Atao misondraha be mivavanao ary inona no anatin'ny iveriny tananao iny? Raha n'olona iny ry Mahefa ary raha ny komisera mihitsy angambany. Maninona tsara? Efa izany nisy kinandraina ny taninao e. Tena tsy naposiko ny fiverenanao tamin'ny kaotra zao. Ambony ny tananao fa poleta voafahany ty tanako ty a. Tsy matahotra an'iny fa tifirinao e. Fa nahoana dia manao toy izao indrindra Karinina? Mila misotra ran'olona isan'andro fa raha tsy izany dia maty e. Accident d'expérience noho ny andrana ara-tsiansa nataon'ny professeur vadiko tany andafy tamiko na tonga an'izao raha tsy fantatrareo. Zany hoe nakana raha hosotronao zany reny fatin'olona nahitana dia mpanjaitra tamin'ny sandriny rehetra reny. Torak'izany koa na zana komisera tsy mahatsiaro teny eo ambony farafara io. Dia izany koa no natao tamin'ny vady aman-janako. Vehivavy tsy vaniny ianao ry Karinina. Tsy vaniny ianao. Tiako ahirery ianao mahatonga finoko ny vady aman-janakao e. Fa brigadier Fany kosa ty vola dia nanaiky niarana asa tamiko tato amin'ity laboratoirako ity. Tena biby io fa tsy olona ry Mahefa. Moramora kely ny fafandria. So andrehatry ny atezerako eo. Marina voalaza ny aingo e. Sao anaovanao amin'ny komisera fotsy atraralahan'ny raha zao ve tsy efa mitory hoe toetram-biby ny anananao? Zaho aza atao any samy biby zany a. Zany izy na tianao na tsy tianao e. Biby ianao. Biby. Ka mitady mahabiby azy zany nareo. Basy ty atanako ty ka tsy misy atahorako an'izay mahabiby anao akory a. Mandeha any nareo mivoaka any raha tsy te ahita loza amiko a. Dia aninona ianao raha tsy hivoaka izay e? Mitady azy zany nareo? Mitady anareo? Sereo kely aloha nanaovako an'ity komisera nareo ty raha mbola sahanareo no mijanona eo. Ay, to mifadika teo ambibe ny feoany sady menamena be ny masony ry Mahefa. Inona reny dikan'izao e? Vetivety lasa ohatran'ny rajako ny tavany sady feno volo. Dia misy vango be mipotra amin'ny vavany ary mivoaka ho lava be ny tanany. Andray, avy hatrany dia niloharany tamin'ny tanana ny tratran'ny komisera ary nalainy ny fony dia nohaniny. Matahotra ry Mahefa. Tena karazany bibiolo ty. Tena karazany bibiolo ty fa aleo ho tifiriko. Zany e. Oay. Tena tsy mety fofa mahay miala balabe izy zany. Mbola tsy nahita akingan-javatra ohatran'izao a. Sery sady manantona atsika izy marina. Ary ino no tonga io? Oay. Toa misy alika mainy tampoka mijory eo anoloany. Tena misy alika mihitsy io ka. Ohatray, mifampitolona amin'ny alika mainty ilay karazam-biby. Tena miady mihitsy ry zareo. Ohatray, tena miolana be ny tiandan'ilay karazam-biby olona ary miala tanteraka ny lohany le ty. Afaka koa ny lohany nefa matsirafina ny raha mivoaka amin'ny tendany ka te Karinina ve io karazam-biby olona maty io? Na izy na tsy izy dia aleo tifiriko mihitsy ny lohany fa namono mivady aman-janako ry aingo a. Ndry, ary nakaiza aloha ilay alika ny taminy teo e. Asa fa nanjavona tamiko izy teo. Saingy
jereo angefa ohatra misy tanana tsy hita maso manoratra etsy amin'ny tsirindrinitsy zany eny tokoa soratra amin'ny raha izy zany ary mety ny raha le karazam-biby olona maty io na ny ratany inona hono zany vakiny hoe vita ny adidiko inspecteur Randry oay inspecteur Randry hony ny avelon'ny tompoko Larandry ve zany le alika mainty ny ady tamin'ny Karinina teo maefa fanina sady mantsafosava avokoa zay jereko maefa ohatra tena safotra haingo marina dia mbola mamerina ny fisaorana anao ary maefa misaotranao namonjy tany amin'ny laboratoara ny Karinina ary tamin'ny fitondrana teny amin'ny hopitaly no zao safotra ny tsy fahampiandrasy ny arerana be loatra izao tsy misy isaoranao zany rengo fa dia tsy maintsy nifaiko reny ny zava-dehibe dia nao tapaferina somatsara ato an-tranonao indray ary mifarana hatreo koa ny asa ratsy ny dokter Karinina na le karazam-biby olona hafahafa dia Karinina tokoa kay tao ambadika ireny von'olona rehetra ireny angany isy nanam-pony amin'izany tsy voafian'le vasa professeur vady ny fanaovan'andrana tamin'ny vatany Karinina tany an-dafy ka nanova ny sela rehetra tao amin'ny vatany any ka nivadika biby izy rehefa alina na rehefa tezitra tafahoatra dia mila rahan'olona isan'andro sy mihinana ataovan'olona ihany koa ary noho ny fitiavan-tenany sy ny fitsiriritany ady nivady aman-janako ny nanaparany voalohany mahakarazam-biby olona azy atao ahoana fa efa maty izy soa aza fa nanampy anao ny fanahin'le inspecteur Andrina manao fahiniko efa ela mihitsy izy iny no nanampy tamin'ny alalan'ny soratra CV nataony ireny taty aoriana vao fantatry fa code 5 kay no tiany ambara amin'le hoe CV ary ny dikany dia hoe mitandrema fa misy namana mamadika dia tsy isa moa zany fa ibrigadier fana tena tsy naposika ka ny mampalahelo dia maty hatramin'ny commissaire sy tsy nanatsiny akory fa tsamba ny atsara tarehan'ny Karinina sy sary-piaro taminy nefa karazam-biby olona le nitiaviny ary araka ny fanadidinay dia nasiany Karinina fampatoriana mahery ny sakafo nohaniny mba hitondrana azy tany amin'le laboratoara dia reny ny efa rany dokter Karinina tsy misy tandroka tokoa ny ratsy ary isan'izany fa amin'izay tena tsy vana sy fereza fatany amin'ny afo be mandrakizay any Andriamanitra ny tsara azy ry haingo efa maty izy ka adinony aminy tsiry maefa fomba ahoana moa aminao ny anatinoko ny fanolanana nataony ary no nataony tena foko ny fahadiovako ary potika tanteraka ny fiainako mafy ange zany eny mafy tokoa aloha kanefa no avinao mamiratra banjina ary haingo avy mamiratra inona tsony tsy azonao ve ny teniko teo hoe potika tanteraka ny fiainako tonga teto Sylvain le an'olo tiako sy ny lokaloka ity mandrakizay saingy tsotrano napetrany dia lasa izy fa tsy afaka ny anambady aho zany ve nefa tsy havery anjaranao ny tsy mahaviry-tsiny anao tsony reny tsy misy antenana tsony amiko sao ny tafatafantsika farany fa odany amparatazana raha pitso dia afonao zany ny fianaranao eny amin'ny université izay efa madiva hifarana tsy haiko tsony mila modany ambanivohitra aloha magasaina fa tena simba ny fiainako mivatanao simba fa tsy ny fiainanao ange fiainako mihitsy ny simba satria toejaza ary mahefa mitoejaza hoe ianao any tapabolana zao ny foako ny hopitaly ary ny verina nanao fitiliana tany andro any ka indrisy fa mitoejaza hony aho ny dokotera ary tsy izany nampitoejaza fa ifanosenan'olana tena loza ny marina dia atory amin'izay aloha fa mbola ifo maraina raha pitsoka tsy iza kosa ny mandondomba ravarana amin'ny andro efa hariva be zany tsy dia mba misy mpamangy sady iza koa ny amangy amin'izao andro efa maizina izao hafahafa zao fa aleo aloha atao vonona ihany mipoleta izy zao azafady iangiana ry maefa fa voay ohatray iaingony ndraso hoe manao any ianao maefa
Tri, manao ny haingo. Tena tsy naposiko marina, nao mandro aloha ve? Miala tsiny maninongelanao amin'ny andro efa le. Hainao ihany ny alafiran-dalana fiainam-paratazana makaty. Tsy maninona fa ao mandro dia mazoto toerana ry haingo. Sotra betsaka. Ary, Ndry, niova ngely na rambonina mitsy akanjonao ito izany. Angaha hita fa zany ireny no mandimby an'ny komisera Vonjy. Lasa komisera zany ianao? Avoana vita amin'ny fiofanako ary andray niasa maha-komisera rapiso. Tsara sy mahafinaritra kosa zany dia arabaina zany ary misondrota voninahitra hatrany. Misaotra rery haingo fa efa tena lehibe zany kibonao zany. Nefa kibo voadimy volana monja izaoko. Ary naninona aloha ianao niakatra nakaty indray. Noho ny avatiana tsy arahamonina. Efa ahoana kosa ka? Ray volana monja ary dada sy neny ary ireo mpiray-tampo amiko ny miandra sy nandray atsara ary maefa. Zany. Fa noho ny elaela dia toy ny enta-mavetsitra sy mahabe fahasahiranana andro zareo ny fiheverana ny tenako. Hany ka teraka ny disadisa lava tao an-trano e. Zany ve? Mba nangoraka kely ihany dada sy neny tamin'ny voalohany fa taty ariana dia niova ry zareo ka nahateny aho hoe tsara ho ahy ihany mipetraka aty Antananarivo. Fa maninona hono ka? Makaleo azy ireo no mahita azy ireo zandriko tia miaina tamin'ny fanjana raharaha sy miady amiko e. Sady tsy havita ny asa mafy any ambanivohitra raha teo Tsy mahavita raharaha mafy tokoa aloha ianao satria be voky. Ny tena marina nefa dia menatra ry zareo ka tia hanilikaka aty arivo satria be voka tsy manambady azy maefa. Afidiny ianao kosa angaho ny be voka ohatr'izao ka. Motsy fantatr'izy ireo fa nisy nanolana ianao. Fantany tokoa saingy mitondra fahafambaraka ho azy eo amin'ny tany amamonina e. Mba ndriarihany ho vavy matofi-taratra kanjo napitsana ny foninay. Tokony andinika kosa ireo ray aman-dreninao fa tsy hevitra ohatran'izany ka. Tsy fidiny ianao nk'izao e. Ka ireo mpiray-tampo amiko koa neny tena mandoto ny sainy zareo e. Mandoto ny saina ahoana ka? Io be voka tsy manambady io foana ny arovana ato an-trano ato ry zareo. Fa izay matin-draharaha amin'ny fambolena sy nasaina ny afo mba hatafita azy tsy mahazo rariny. Ary ohatran'ny mialina anao nahita fianarana ny zandronao zany raha azoko tsara. Sany mihitsy e. Kanefa hatafita voarindrika satria hery taona sisa ny tsy ahavita ny fianarako dia be voka. Mafy izao ka. Ny fianarana tsy vita, ny havana manilika. Ary zareo manilika anao rengy fa tsy zaho. Raha izaho mitomantsony fa tsy irery ianao. Anjaranao no misafidy na hipetraka tsy amin'ny tranonao taloha na hipetraka atao amiko fa vonina nampy anao foana. Aleo aty amin'ny trano kiaina sy ho anahirana anao ry maefa. Sady soa koa sady aika hatramin'izay mety olo tianao any ariana. Tsy misy olana izany ary tsy ho sarotiny amin'izany mihitsy ny olo tiako ka. Fefa niala soana anga ianao. Ary iza ny olo tianao? Fito volana izay ny sonako. Ary vao tsy ela no nanofy amin'ny firy vadiko ny laza hoe tsy mahasoa anao no mitoetra rery fa makana manamo izay. Zany Fa izay olo tiako kosa mbola ho fantatrao eny ihany. Ho sambatra lahy izay olo tiany maefa ka hisola ny very vadiny. Akamanao ahoana ny fandehan'ny tsenanao ao ry haingo Tena mahagaga fa mandroso be mihitsy izy aho hatramin'ny nantarantsika azy ry maefa. Hitanao zany fa mety ihany le hevitra hoe aleo ampiasaina manontolo mihitsy io trano nipetrahanao io. Izao ny client afaka mandroso sy mipetraka mihinana mofo sy misotro ronono. Fa tsy mitsoritsoro eo ivelany ohatran'ny talotso. Marina aloha zany e. Mila tsoaraka izafy mihitsy ary ny hamaroan'ny client indraindraiky. Zany. Misaotra n'Andriamanitra aloha fa nahazo mpanampy tena mahafapo nahazo any zafy e. Vehivavy kinga sy mahalala fomba ary tia fahadiovana mihitsy le zanak'olona. Raha tsisy azy angamba za be voky ity dia ho sahirana mihitsy ka. Marina aloha zany. Ary mahafinaritra rehefa mahafapo anao ny fisiany zafy. Dia misaotra anao koa ny tady ankizy mpanampy ho ary izy maefa. Tsy misy fisaoran'izany ka. Ary satria nampindraminao volana nitarako tsena dia mahafaly ihany mamerina ny ampahany amin'ny volana nampindraminao. Sahady ve? Aleo nerana tsikelikely isan-kerinandro ny volanao dia mba maivana amiko e. Ka raha sitraka ao dia raiso aloha reto vola reto fa hanampy azy indray amin'ny herinandro. Vola ohatrin'ny izany. Raha etsy ariary aloha reto zaoko. Ay ve, sazo omena fa tazomeny aminao reny vola reny ry haingo. Ohatry, fa maninona ny tsy raisinao reto vola reto?
Sa kely loatra dia tsy tianao. Tazomy any aminao ary eny satria tsy volako fa volatsika. Volatsika hoe? Volazanao. Izany hoe tsy arery fa iombonantsika. Tsy mazava amiko mihitsy izao ataonao izao ry Mahefa. Fa tsy mazava hoanandray. Ka sady efa mipetraka ato aminao a nampindraminao vola hantarana ny tsenako. Nefa ankehitriny indray dia tsy raisinao ny volanao fa lazainao volatsika. Ka izany no marina ka. Mba hazava ho amiko mihitsy hoe izao hevitra izao monsieur le commissaire. Tsy mpivady angentsika e. Ary sao dia hanahirana amin'ilay olo tianao azo ao ataontsika izao. Sady tsy hanahirana no tsy hampaninina an'ilay olo tiako riaingo a. Fa mba iza loatra ary izany olo tianao izany e. Tianao ho fantatra ve? Mahaliana mihitsiko. Akatsiza kory fa ianao izay miresaka amiko. Zany ho a. Maninona tsara hoe ry Mahefa. Inona koa tia lazainao? Ny lazaiko a. Dia ianao no olo tiako ary iriko solo mivadika efa maty raha sitraka ao. Eny tianao a. Ary vonina hitaiza sy tiany zaza teraka ao tonina terako. Nefa dia lako tsiny fa tsy mety amiko izany ry Mahefa. Toy ny ravaviko mifanampatsiana amiko ny feverako ny vadinao fa averiny. Ka izay indrindra ankeny tsy maintsy hitiavako anao sady efa tianao raha teo ahy e. Fa ngah dia tsisy vehivavy hafa ho tiavinao ny za efa be vokan'olo kafitiany tiavinao e. Ary inona koa tsy maintsy hitiavanao ahy. Olona manana ny azanao ange ianao e. Ny tsy fantatrao dia izao riaingo a. Inona? Efa nanafatra ny vadiko talohan'ny nafatesany satria efa fantany fa tsy maintsy ho faty izy. Fa nahoana ny fantany fa tsy maintsy ho faty izy? Ary inona ny hafany? Voan'ny cancer na homamiadan-drangy izy iny talohan'ny namononon-karinina azy. Ay ve ka voan'ny homamiadany vero e? Mampalahelo koa izany marina. Nalahelo azy mafy ary nanontany izay mba fanindrindra iandroany. Tia ahoana ny navaliny anao? Rehefa maty ary Mahefa hoy izy dia aza manambady vehivavy ankoatran'ny haingo raha sitraka ao. Sy ho mariky ny fitiavanao a. Izy no tiako vadinao sy andimby ary aza misoana maharitra ozy izy. Zany ve? Tena tsy napoziko indray izany. Noho izany dia fatary fa sady afatry ny vadiko no fitiavana vokatry ny foko no hitiavako anao riaingo a. Tena marina very Mahefa. Tena marina tsisy fitaka izay voalazako anao ary averiko indray fa. Mahefa, aza miteny tsony fa avela ho anorika anao. Karazan-bibiolona. Tantara no soratan'i Axel. Maolitiana nomenjanahary, tolotry ny avo, miaro nomenjanahary, miaraka amin'ny Daniel, Kabanta Maeva, Andry Tavita Mikael ary Rafens. Nandra izy eo mihaja soamendrika. Nandrindra ny lafiny ara-teknika, sarobidy sy dia lahy. Mbola hitohy.